Ny roa janoary ray ny voninahitry ny ondy mpanao politika tamin'ny fitondran'Andriamanjaka teto Imerina Prime Ministre teo anelanelan'ny taona 2019 ka hatramin'ny 2020 iray ny voninahitry ny ondy na iraharo. Ny taona 2020 no naterahany zanak'iray ny aro Prime Ministre tamin'ny fitondran-drana valina voalohany tsy miambolay avy eny Avaradrano. Isandreo nahazo fanabeazana sy fampianarana tamin'izany fotoana izany iray ny voninahitry ny ondy. Ny sekoly naorin'ireo LMS London Missionary Society no nikolokolo sy nanabe azy. Teo amin'ny fahatandrony dia efa nandray anjara tamin'ny raharaham-panjakana ity olo malaza iray ity, izy no mpitaritafika ambony tamin'ny fitondran-drana valina voalohany. Isandreo asa lehibe natrehany tamin'izany fanoherana ireo antesaka sy antefasy tamin'ny faritra atsimo atsinanana izay nieritreritra ny hanohitra ny fitondrana. Rehefa nodimandry ny Prime Ministre Reniaro ny taona 2019 dia iray ny voninahitry ny ony no nisolo-toerana azy sady mpanolotsaina ny mpanjaka izy no nitantana ny sampandraharaha-mpanjakana. Tamin'ny fitondran'ny Radama faharoa dia isandreo voapanga ho niketrika ny asa fanonganam-panjakana iray ny voninahitry ny ondy. Ny mpanjaka vavy Rasoerina no nandimy ny Radama faharoa teo amin'ny fitondrana rehefa nodimandry ity farany ny taona 1320. Ny volana May taona 1420 no niongana niala teo amin'ny toerana maha Prime Ministre azy iray ny voninahitry ny ondy. Ny Rahalandy Rain'ilay Arivony no nandimby azy teo amin'izany toerana izany. Mbola voaroiroy teo amin'ny fanonganam-panjakana ihany izy ka natao sesitany. Tany Ambohimandroso faritra Vakina Karatra ka tany no nahafatesany ny taona 2020. Roa janoary 1770 fampitambavao teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra izay notareny jeneraly Gabriel Ramanatsoa mikasika ny faneken'ny gouvernemanta frantsay ny amin'ilay fifanekem-piarah-miasa vaovao.